Lohahevitra an'io dia ny fahaiza-miaina. Omenao note firy ny vahoaka malagasy amin'ny fanajana ny fahaiza-miaina? Inona no anton'inao tomenao io? Ameko amin'ny dozy eo asa amin'ny teknôlôjia nga mahatonga izay na tsy zava-misy satria ny any ambanivohitra mbola mandraka ny fifanajana sy ny fahaiza-miaina. Ny surveille no meko satria indraindray any anaty taxi be mbola hita ihany tsy fifanajana. 18 surveille malagasy satria ny antony dia mbola hita sy hita taratra amin'ny malagasy ny fahaiza-miaina izany ny fihavanana. 12 surveille zany satria izy hita eny amin'ny fiarahamonina ihany fa tsy dia hita intsony. 10 surveille mahatonga anao mamy an'izay salan'isy izay dia satria efa maivana kely mihitsy izany tsy ohatry ny taloha intsony ny fahaiza-miaina amin'ny malagasy efa tsy mifanaja intsony amin'ilay fiainana sarotra angamba. 7 surveille satria mahatonga mamenao tena azy an'izany efa very mahasoto avina malagasy. Mais 15 surveille satria mbola hitako eny amin'ny fiarahamonina sasany fahaiza-miaina. Araka ny hevitrao, inona ny atao hoe fahaiza-miaina? Fahaizana mifandray amin'ny mpiara-belona. Ny fahaiza-miaina dia fifankatiavana amin'ny fifanajana. Ny atao hoe fahaiza-miaina ohatra hoe zavatra hoe raha namanao foana zany. Ohatra hoe misy zao zavatra atao dia daholo ny tany amamonina sy ny namana. Fahaiza-miaina dia ny fahaizana mahay miara-monina tsara, mifanaja tsara, mifandefitra dia mifampitondra izay mavesatra. Ny atao hoe fahaiza-miaina dia fahaizanao mihina miaraka amin'ny mpiara-belona manodidina anao. Ny fahaiza-miaina dia mipetraka amin'ny fifanajana sy fifanomezam-boninahitra. Ohatra hoe misy olona lehibe zao any anaty taxi be dia mba ny olona mba tanoranora sy matanjaka zany dia mba afaka mba amin'ny toerana andeha be antitra reny na be vokana be maina. Mianatra amin'ny fahaiza-miaina ve ny zanakao any an-tsekoly? Kilasy fahafiry izy ho nianatra an'izany? Ie, classe de première izy zao. Mbola tsy niteraka fa manomboka eo amin'ny 6e mianatra izany. 7e angamba miaina an'izany. Ny zanako mbola tsy mianatra fa ny zandriko nefa nianatra dia classe 7e izy. Za mbola tsy niteraka fa malanjany mianatra fahaiza-miaina 8e izy izao. Na ny kely na ny lehibe dia efa mianatra ny fahaiza-miaina. Dia 4 Raha ohatra anazy zao mbola tsy mananjanaka fa misy zandriko izay ihany mianatra fahaiza-miaina classe de seconde. Mbola mianatra mihitsy fa classe fadimy izy dia manomboka mianatra an'izay fahaiza-miaina izany. Ie, mianatra fahaiza-miaina mihitsy izany amin'izao fotoana izao. 7e izy zao no manomboka mianatra an'izany amin'izao. Mianatra fahaiza-miaina aloha ny mpianatra ny ampianarany fa ny kilasy hoe manomboka atony tsy fantatra hoe hatramin'ny kilasy fahatolo na kilasy fahatelo. Araka ny hevitrao, tsy maintsy ampianarina ve ny fahaiza-miaina manomboka eo amin'ny CEPE? Amiko manokana aloha zany dia tsy maintsy ampianarina satria atao hoe manomboka eo amin'ny 6e zany dia efa lehibe ny ankizy ary tokony hafantatra izany. Ie, tokony ampianarina io satria izany ilay ankizy dia efa mitombo saina, mitombo vatana dia efa tokony ihany dia efa beazina izany ilay ankizy. Tokony ampianarina manomboka amin'ny CEPE ny fahaiza-miaina satria dia mbola kely ny zaza dia efa zarina amin'ny fahaiza-miaina dia lehibe izy manaraka fotsiny ilay izy fa tsy very intsony. Ie, tokony ampianarina mihitsy satria amin'izay izy dia ny kely dia mahay fahaiza-miaina, mahay miara-miaina amin'ny fiarahamonina sy mahalala ny fiainan'ny fiarahamonina. tena ampianarina fahaiza-miaina tokoa ny ankizy ny antony dia mba haizany mifanaja eo anivon'ny fiarahamonina, haizany miara-monina aman'olona. Ny amiko aloha tokony satria eo zany efa matimatotra kokoa zany ny olona iray, izany hoe fa normal zany raha eo izy nampianarina ilay fahaiza-miaina.